avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM manuchawanao ni vavao. Université privée de Madagascar. Tandindomindozany mponinao amin'ny nosy sakatisy eo amin'ireo nosy kely rehetra ao avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao. Io ny loha hevitra nitondrany ireo firaisamonim-pirenena ny fanambarana nataon'izy ireo manoloana ny zava-misy ankehitriny. Mitaky ny mangarara momba ilay tetika salaky arivo ny firaisamonim-pirenena araka ny fanambarana androany. Fisehoana toy ny mahazatra no ataon'ny Andry Rajoelina ilazana fa miasa ny fitondrana. Raha tarafina tamin'ny fidinany fotony teny Ivato-Maly ompanao politika. Jiola misa efatra tompon'antoka tamin'ny fakanan-kery ny Zazavarira tao Nanly, distrika ny Tolaniaro no lava Mbalanzandary tao Amboasary Atsimo. Didim-panjakana maro no nisoniavo ny filohampirenena Amerikanina omaly nandritra ny fanombohan'ny fotoam-piasana rapomba ofisialy. Nisongadina ny momba ny fifindramona sy ny fivoahan'ny Etazonia amin'ny OMS ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tombo kilasy tombo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy mahazatra matoan-datsoratra nondeha no kafatsika ny fiarahana amin'ity alay ity. Tandindomindozany ny aponinao amin'ny nosy sakatisy eo amin'ireo nosy kely rehetra ao avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao. Io no isan'ny loha hevitra nitondrany ireo firaisamonim-pirenena ny fanambarana izay nataon'izy ireo manoloana ny zava-misy ankehitriny. Teo aloha ny fahamarinana sy ny fitiavana no nanjaka teo amin'ny fiarahamonina. Ka maninona no nosoloana herim-pamoretana sy angovo ary vola azy voninahitra ankehitriny. Matoan-datsoratra. Sahirana mitaintaina ny vahoaka malagasy monina amin'ireny nosy ireny satria kasaina hoe sorona teo amin'ny taniny anomezana fahafaham-po ny malagasy manam-bola be sy ny vahiny mpampiasa vola eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Ho an'ny nosy sakaty manokana, ny taona 1924 no nisy orinasa iray nandefa iraka tao amin'ny mponina nilaza fa nanasony niaraka tamin'ny fanjakana fifanarahana fanofana tany mandritry ny 70 taona. Tsy nanaiky ary nirahina ny mponina tamin'izany fotoana. Ny volana Desambra 2024 nisy olona tonga nilaza ho solontenan'ny orinasa io hatrany niaraka tamin'ny olona avy amina ministera roa samihafa hanao fanombanana ny fiantraikan'ny asa ara-tontolo iainana. Ny 24 ny volana Desambra lasa teo nisy zandary roa niaraka tamina sefifokotany hafa eo akaiky niodidina ny jerin'ny nosy sakaty saingy tsy nazava ny antondian'izy ireo. Nipetraka ny ayahan'ny mponina manoloana ny fampitahorana samihafa eno tatoato. Ny lafiny iray asongadin'ny mponina dia tsy ny fisiany taratasy mihitsy naneho azy ireo na momba ny tetikasa sy ilay hotely voalaza fahaorina na momba ny fanambadambazana rehetra natao ahatonga ny mponina anaiky toy ny hoe omena tany eo amoron-dranomasina ny mponina fa ny orinasa anao tetikasa eo akaiky eo. Efatra amin'ny taona 24 ny mponina ao nosy mitsio no tsy mahazo manao fombafomba manodidina ny fikarakarana taratasy fananantany ary eno zao fa lasa ny mpampiasa vola emirety ny nosy mitsio nefa tsy misy manazava ny momba izany amin'ny fokon'olona ao an-toerana ny tompona ndraikim-panjakana. Manomboka ny volana Desambra teo no mivoaka gazety fa tafiditra amin'ny resaka ifanaovany manam-pahefana ambony sy ny mpanambola vahiny ny nosy Iranja sy Sainte Marie ary eny ihany koa fa efa voakitikitika ny nosy Bora. Ka sain'ny fanjakana omena olona hafa na orinasa tsy kelikely ve ireo nosy ireo dia hoaiza ireo mponina ireo satria amin'ny malagasy ny loharanon'ny fiveloman'ny maro anisa dia ny tany izay tena masina sy sarobidy aminy satria nolovainy tamin'ny razambe. Efa taonany maro no nisy nanao variboba ny tany tao nosy be ary nitoetsy ny tsahatra ny olan'ny mponina satria maro ny olon-tsotra ravana trano esorina amin'ny taniny nefa tsy mazava ny fomba ny safidianana ireo vitsy anisa mpanambola mahazo manao fanorenana. Raha tena fampandrosoana ny tanàna marina, maninona tsy atao mazava sy hampahalalana ny vahoaka mba tia zavatra tsara sy tena tia fandrosoana koa ny mponina. Matoa mbola mijanona soa sy an'ny malagasy rehetra toy izao nosy be ohatra dia satria niaro tamin'ny fanimbana
sy ny fitsiriritany hafa ny razambiny izay resy lahatra fa tokony kojakojaina ny tanàna no ny fitiavan-tanindrazana amin'ny maha malagasy mba olovay ny taranaka aneorina ka dia io izy hitan'ny fanjakana fa tsara tarehy sy manintona ankehitriny io. Ny zava-misy tatoato anefa dia atao fitaovana fandravana ny taniny madinika ireo lazaina ho tetikasa ny fanjakana na tetikasa ny filoham-pirenena ka fadiran'ovana ny vahoaka sady tezitra. Mampieritreritra koa ny mety hidiran'ny miaramila. Matoa misy miaramila dia misy tery-vozona tsy mazava. Teo aloha ny fahamarinana sy ny fitiavana no nanjaka teo amin'ny fiarahamonina fa maninona no nisoloana herim-pamoritana sy angovo ary vola sy voninahitra zany ankehitriny. Fa mitena ny firenena malagasy ny fanesorana ankeriny sy ny fandroahana ny mponina ao amin'ny taniny. Anaiky ve ireo vahiny raha tonga any amin'ny taniny isika ka roana izy fa alaitsika ny tanin'izy ireo. Ny mpampiasa vola vahiny loloavina fa ny tombotsoan'ny vahoaka madinika vao ososy ary tsy rarahina. Dia aiza ny fampandrosoana tena izy amin'izany? Fa mitaky ny mangarara momba ilay tetikasa laky arivo ihany koa ny firaisamonim-pirenena araka ny fanambarana androany. Ny akamaroan'ny tetikasa ny Andrajoely izay zary lasa fisehosehoana fotsiny ihany fa tsy misy fiantraika amin'ny vantana amin'ny fiainam-bahoaka ka ilaina ihany koa ny fandraisana andraikitry ny solombavam-bahoaka eo anatrehan'izay. Santatra Randriana Arjona no mitaritra ny antsiprian'izay. Tetikasa tampotampoka mandany vola tsy toko tsy foroana mifatoka amin'ny fisehosehoana ka tsy misy vokany azo tsapainy tanana amin'ny fiainam-bahoaka ny akamaroany ireo tetikasa ny Andrajoelina hoy ny firaisamonim-pirenena CCOC na collectif des citoyens et des organisations citoyennes androany. Ireo tetikasa ireo izay mampitombo ny vesatra misy eto amin'ny firenena toy ny vindim-piainana, ny trosa mifandray aminy ary ny fiantraikany fiovan'ny toetrandro. Ohatra akaiky amin'izany ilay tetikasa laky arivo. Fanamboarana zaridaina fialambola ao Ivato izay ametrahana sambo atao hotely sy trano fisakafoanana ka andraisana ny fivoriana tampony SADC amin'ity taona ity. Takin'ireo firaisamonim-pirenena manoloana izany ny mangarahara arabola makasika io tetikasa io. Eo ihany koa ny fanamarinana mazava sy arahina pirofo ny mahazava-dehibe azy ho an'ny fiainam-bahoaka. Manoloana ny fanafaingana ny fanatanterahany fiadidiana repoblika ny tetikasa laky arivo. Takinay ny mangarahara momba ny tetikasa ao anatin'izany ny atota-nisa mikasika ny vola mivoaka, ny antsiprian'ireo fifanarahana ary ireo loharam-bola. Faharoa ny fanamarinana anatin'ny fotoana fohy ny zava-dehibe sy ny ameana ny amin'ny fanatotosana io tetikasa io indrindra ny vokatsoa mivaingana sy aradrary ny ho an'ny vahoaka sy ho an'ny fandrosoana maharitra. Noho izany, anjarany Parlemanta no manambarina raha tena maika tokoa izany. Efa namafisinay ny mazava-dehibe ny fametrahana drafitra iarahan'ny lafikely maro mamola vola izay ahitana teti-bola sy maridrefo mazava ary mitombona. Ny fandaniana rehetra amin'ny lalàna feno teti-bola mpanjakana dia tokony hiseho avy amin'ny drafitra io. Io tetikasa laky arivo io izay tsy voasoratra tao amin'ny LFR na ny lalàna mifeno teti-bola mpanjakana na sy mpanitsiana 424 fa nolaniana manokana tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny 6 oktobra 424 ary mbola tsy hita soratra koa tao anatin'ny LFI na ny lalàna mifeno teti-bola mpanjakana 524. Mifanohitra amin'izany, voalaza ao amin'ny lalàna io fa tokony hiaina 1.600 ny teti-bola natokana natanterahana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika. Manoloana izany, tokony hitsangana anara-maso ny tena lahara-pahamehana amin'ny fandaniana ny volam-panjakana ireo parlementaire, izy ireo izay natao hisolo tena ny vahoaka fa tsy hanara-jenerany fotsiny izay mapetipety ny ao amin'ny fitondrana. Napisy hoe nisy teti-bola zany natokana ho amin'ny projet laky arivo dia mandalo ny ratification amin'ny parlement zany dia izy amin'ny fotoan'izay. Ny zavatra misy anefany dia ny misy le principe atao hoe séparation des pouvoirs tsy midika mihitsy izay hoe namanohana ianao na manohitra ny fitondrana dia tokony anaraka foana ny zay tenenin'ny parti au pouvoir fa misy azy principe zay manao ny asany fotsiny zany no manao contrôle manao contre-pouvoir amin'izay fotoan'izay dia zay le tsy misy dia zay le angatanay hoe tokony manamafy ny andraikiny ny parlement izay lafin'izay. Amin'ity laky arivo ity fa tokony mandray andraikitra ny député momba ny
hoe aiza hoaiza tsara mahalaram-pameana io projet io aiza hoaiza tsara mivokatra tsara sy maharitra azo mimponina amin'io projet io zay zany mangatana hoe mba mandray fepetra angana ny député amin'ilay fijerenan'io projet lakiarivo. Natao izao fanambarana izao mba hisy fiantraikany amin'ny fianam-bahoaka isaky ny ariary nampiasaina ho iatrany ny firaisamonim-pirenena CCOC na collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Andrasana ny mety avalin'ny mpitondra manoloana izany fangatahana fanazavana izany raha fanjakana mikajy ny magarara araky ny voalazan'izy ireo ombenombeny no misy eto amintsika. Mitodika eny amin'ireo solombavambahoaka araka izany ny antson'ny eo anivony CCOC sy ny firaisamonim-pirenena rehetra manoloana an'izay fitantanana mangarahary zay. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy hita eto amintsika ny mahakasika izay fitantanana mangarahary zay araka ny faneho-kevitry ny mpandinika raharaham-pirenena androany. Maro ny lafin-javatra mifanipaka amin'ny foto-kevitra tokony hanehoana izany. Raha tsy ilaza fa tsy mikasika ny firafitry ny teti-bola-panjakana izay tsy mifanaraka amin'ny laharam-pamena ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Kabay eloha. Mbola lavitra ny Madagasikara izany fitantanana mangarahara izany raha ny fahitana ny zava-misy eto amintsika hoy ny mpampianatra mpikarika iray sady mpikambana eo anivon'ny CCOC raha naneho ny heviny androany. Noraisiny ohatra ny teti-bola-panjakana izay tokony hipaka amin'ny tsirairay kanefa atao kitoto. Mbola misy loatra le mangarahara ary sarotra be mihitsiny jereo fotsiny hitanareo ahoana ny mahatonga hoe mangarahara izy raha ohatra ka ny fahatongavany io teti-bola io any amin'ny anteniera efa tara be foana zany hoe tsy misy zany le fotoana tena ahafahanao mijery manadiady any amin'ny tena tokony ho izy io teti-bola io na ony ao amin'ny antemera-pirenena zany na ony olo-pirenena. Dikan'le mangarahara nge dia izao hoe satria otsika zany teti-bola-panjakana zany izay volam-bahoaka io zany hoe volanao volantsika tsirairay io no ampiasain'ny tompon'andraikitra ny mpitantana raharaham-pirenena eto amin'ny firenena. Na eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny na amin'ny lafin'ny arabola mijanona ho faniriana aloha ny eto amin'ny firenena raha tsy mbola hain'ny mpitondra ny mampisy fiantraikany mivatana amin'ny fiainan'ny daholobe io teti-bola io. Tsy mbola mipetraka ny atao hoe fangaraharana. Jery ny famolavolana sy ny fanatanterahana any teti-bola-panjakana ary tsika rehetrarehetra dia izay mangarahary zay amin'ny fitantanany raharaham-pirenena voalohany indrindra ary indrindra amin'ny fitantanany teti-bola-panjakana zay no zava-dehibe ny vola na ariary amin'ny fanatanterahana ny teti-bola-panjakana dia tokony misy fiatraikany any amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary ny malagasy ray manontolo fa tsy ny hoe olombitsy fotsiny no mahita tombotsoa amin'izany hoe teti-bola-panjakana zay ka io le mangarahary io dia efa dadiaviny tsirairay nge io na mpitantana io na tsika tsirairay reto dia mankataka an'io mangarahara. Rehefa misy mangarahara dia afaka ianao mijery hoe akosany batsirariny kosa fa tia volo ty dia mandeha any amin'ny tsy alehany ary tia volo ty mandehana ny tena tokony izy. Sarotra araka izany ny ahafenoantsika ny fepetra amin'ny fangaraharany fitantanana. Hatreto mahery ny valopolo isan-jato ny malagasy no tsy mahafantatra ny momba izany teti-bola-panjakana izany ho iatrany ny fanazavana voaray. Ny mpitondra etsy andaniny tsy miezaka manome fanazavana lalindalina kokoa ho an'ny vahoaka. Tsehoana tony mahazatra no ataony Andry Rajoelina ilazana fa miasa ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Raha tarafina tamin'ny fidinany fotony teny Vatomali ho ny faneho-kevitra ireo mpanao politika. Tsy vitany kobakambava fotsiny ihany ho izy ireo ny fiadiana amin'ny fanondrana antsokosoko ny harem-pirenena fa mila politika mazava sy paikady vaovao ihany koa indrindra hatrany amin'ny fisavana ireo valiza diplomatika ihany koa. Christian Ndimby. Mitoy ny serasera-panjakana entina milaza fa miasa izao fitondrana izao raha tarafina tamin'ny fidinana ifotony nataony Andry Rajoelina teny amin'ny faditseranana i Vatomali izay nilazany fa amafisina ny ady amin'ny kolikoly indrindra ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena eto amintsika namafy ankilany ny teo anivony antoko fiombonana fa tsy misy intsony ny fahatokisan'ny mpitondra ireo tompon'andraikitra eo anivony faditseranana ka anton'ireny fidinana ifotony sy fitsapahana andraikitra ireny. Ny zavatra tsapa aloha zany matoa mandray andraikitra ny filoham-pirenena miditra antsehatra amin'ny famahana ny olana anankiray dia voalohany zany
tsy manana fahatokisana itsony zany izy amreo teknisianina zany zay no azo andikana azy ny faharoa manaraka an'izay dia mba ho hita koa hoe tena miasa ny fitondram-panjakana satria ny filoham-pirenena no tena miditra antsehatra zany amin'ny famahana ny olana zay teboka anankiroa zay zany no tiany filoham-pirenena zany asongadina ao anatiny fidinana iny zava-dehibe tompoko ny fandraisany filoham-pirenena anjara fa kosa raha toaka ny filoham-pirenena ihany no mandray andraikitra amin'ny sehatra rehetrarehetra misy eto Madagasikara dia il ne peut être partout. Tsy ho foana araka izany ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena raha tsy misy ny fanamafisan'ny mpitondra fanjakana ny politika entina miady amin'izany tsy vitan'ny fisehosehoana ivelany sy ny fidinana ifotony tahaka ireny ny fanafoanana hatrany ampotony ny ity tambazotra iray ity fa mila fijerena hatrany amin'ireo valizy diplomatika ho ny filohany antoko tsara tahafiny ka le izy matomo izy igny zao ny gouvernement nay président miresaka anazy igny misy zavatra information anagnany mety sananasika amin'io resaka hoe colis na valise diplomatique io indray zany e fomba fandefasany zavatra trafic ka matoy président nanao an'igny zany mety misy zavatra eniny gnagny fantatry ny gnagny toy izy nanao an'igny ary hatram'izao koa nge de tsy fantatra hoe aliza moa le 53 kilo le nalefa teo valise diplomatique koa nandefasana an'igny aniza igny tokony mazava tsara zany ny transparence misy tokony transparence amin'ny enquête hoe iza ny commanditaire igny ary avay zay igny tokony misy traçabilité izay tsara fantatra daholo zay raha iady amio monsieur le président iady amio trafic tokony fantatra zay tokony zereny koa le avion privé tsy fantatra hoe mety tsy mandalo douane regny le avion privé regny koa mety mitondra an'izay de zay moa zany araka teny teo iady am'izay izy ny fitondrany ny président de la république arabasara zay fotsiny efa mpitabatabana ety amin'ny mpanohitry fanoerana ty na tatavagna lasa foana le raha sikany afabadika agny va zay va fantatra tsy aivina fa nindroany omaly Andry Rajoelina no efa nanao fidinana ifotony teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato mikasika izay ady amin'ny kolikoly sy ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena izay na mafisy ny Andry Rajoelina omaly fa isy ny prime ho an'ireo mpiasa sy ireo tompona raikitra rehetra izay mahatratra sy mahasarona ireny fanondranana tsy ara-dalàna ireny manomboka izao afaka mifandray mivantana tsy misy mpanelanelana amin'ny Andry Rajoelina ihany koa ireo mpiasa ireo amin'ny laharana izay natokana amin'izany raha ny serasera-panjakana hatrany andrasana araka izany na hipaka sy anafoana ireo fanondranana antsokosoko tokoa ity paikady aroso ny mpitondra fanjakana ity indrindra taorian'ireny raharana fampana teto amin'ny firenena ireny Mifampitahana ndingana vita omaly sy androany izay no hitarafana ny fampandrosoana fa tsy ny fanenjena ny vita ny firenen-kafa ho ny paitoekarena nanaovana fanadihadiana androany hitsoka hatrany ny fampandrosoana raha ny aitraitra ivelany sy ireo tsy lara-pamena no hitarafany mpitondra izay fampandrosoana izay tsy aro rasoa arivelo mbola lavitra ezaka ny dingana irosoany Madagasikara raha ny fampandrosoana no jereny tsy tokony hanombanana ny fandrosoana eto amin'ny firenena ny fananganana karazana fotodrafitrasa tsy ho an'ny tombontsoa ny vahoaka akory ho ny paitoekarena nanaovana fanadihadiana fa ka ny fampandrosoana ny fampiroboroboana ny sehitry ny tsy miankina ny fakan'ny fampandrosoana dia miainga amin'ny orinasa privé miainga amin'ny secteur privé zany mamokatra valeur ajoutée ho an'ilay firenena fa inona zany tokony masoany fanjakana ny tena infrastructure zany raha tokony masoany fanjakana infrastructure mifavorisean'ny secteur privé zany tokony masoana fa tsy le ray teo satria zany ny atao infrastructure mifavoriseana dia le infrastructure stratégique reny zany ohatra hoe lalana ohatra hoe resaka énergie zany zao favorisean'ny famorona azy rehefa tsara lalana mifamezivezy mivokatra rehefa mifamezivezy vokatra mora zany ny afahana misaprovisionner mamorona orinasa fa ny anankiray koa le resaka stratégique teo reny zany ataontsika hoe environnement économique favorable ho an'ny investisseur ho an'ny secteur privé zany evi-diso ihany koa ho hiatrany ity paitoekarena ity ny fanombanana ny malagasy ho mandroso amin'ny resaka fahamaroan'ny fiara miteraka fitohanan'ny fifamoivozana na ny filaharana amin'ireny tsena lehibe ireny na eo aza izany ambany fa efa mividin'ny mponina ny vidim-piainana lafo ireo teboka roa ireo izay manamafy ary afaka andrefesana ny tany fahantrana eto Madagasikara ary ny fanazavany hatrany hoe ahoana zany hoe raha ohatra zany hoe
raisina indicateur hoe zany ny embouteillage ohatra dia afaka ilazana hoe zany fa mandroso ny firenena anankiray andray ohatra zao tsika hoe nitokantrano tsirairay zao tsy voatery hoe manana tôbila zany eto Madagasikara fa ohatra zao mahatonga ny embouteillage ohatra fahakelely lalana zao ny infrastructure zany tsy mifanetana amin'le isan'le tôbila nefa ny tôbila misy koa tsy voatery hoe an'olona hoe samy manana tôbila ray daholo le olona famezivezy ohatr'izay koa ny resaka voiture de location tsy voatery hoe manana tôbila zany le olona fa mety olona vitsivitsy no manana fa mety ho fanakonana mety raha tena raisina du point de vue tena négatif arany mety ho fampitsimbola ngery nefa zay vatra défavorable ho an'ny fampandrosoana ary zany fa ianao zany mahita hoe be dia be le tôbila fa le volana azonany reny arakan'izay mety olona ray mety olona roa ny tompony reny fa tsy fampandriana-drisa sy fampanantenana no betsaka raha resaka fampandrosoana ny firenena izany hoy ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana tena marina aloha tsy mandroso sika ny vahoaka mahantra fandriam-pahalemana tsarisary ny sakafo vidim-piainana rehetrarehetra ny fanjakana ny mpitondra manana fa ny vahoaka entina tsy manana tsy isy ny fampandrosoana ary izana ho firenena mahantratra ny Madagasikara raha mbola tsy aitratra ivelany sy izay tsy laharam-pahamehana ho an'ny mponina no imasoa ny fitondram-panjakana ny mpitondra aloha no mila manaiky fa tsy mbola hita taratra hatreto ny fampandrosoana nataony aorian'izay ny mpitondra no mametraka paikady mazava ahafahana manatsara ny fiainan'ny mponina la fomba vao hafa vetivety ray miliara euro na 10 miliara ariary vola omen'ny vondrona Europiana ny Malagasy anatanterahana ny inisiativa ekipa Europe izay iopana amin'ny tanora ny angovo azo avozana sy ny maro hafa tontosa araka izany ny fifanaovantsony ny stratégie conjointe européenne na Madagasikara ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 teo amin'ireo diplomate Europiana sy ny fanjakana Malagasy isan'ny sitraka 7 tapitrisa euro amin'io famatsim-bola io orinasa tsy miankina ONCA izay misehatra amin'ny famokarana herinaratra avy amin'ny hery masoandro dia izay ihany koa no entintsika miseny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny diala ity mafy ny fiatriany ty volana janoary ty ho an'ny ankamaroany malagasy noho ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoana izao fidiram-bola anisan'ny tokantrano izay tsy maharaka intsony ireo adidy samihafa tsy maintsy sahanina ho an'ny tokantrano raha ny hita atao anatin'izay 20 andro voalohan'izay araka ny fanadihadiana entiny Daniela Minorso. Miady amin'ny kapoka amin'izao fotoana ny ankamaroany malagasy noho ny fiakarany vidim-piainana ankehitriny. Tsy ampitsinjarana ireo kojakoja ilaina sy atrena ireo adidy maro samihafa intsony ny vola miditra amin'ny isa-tokantrano noho izy tsy maintsy ialany ny vidim-bary, ny vidin-drano, ny saribao, ny vidim-panafody raha misy marary sy ny maro hafa. Izay rehetra atao izay tsy maintsy mila vola avokoa eto amintsika amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Tena mafy aloha ny ty volana janoary ty satria izay raika morampolo andro zay teo aloha moa tena niakatra ny vidim-piainany. Dia ty an'ity vao maisa tena miakatra ihany ny vidim-piainana. Ny vary zao 5 000 sy arivo ndraika boka. Karaha izao ny itody tsy maintsy fampinambelana tsika. Satria le izy tsy misy mety midina ny vidim-piainana nefa ny karama manahirana vola maivan-danja. Tena manahirana le izy. Satria raha ohatra nay miasa tena zao dia ny karamanay mekely. Le vidim-piainana nefa miakatra. Dia ahy zary moa zany ny ainanay amin'izay zany. Ny zanakay mianatra zay mihinan-kanina isan'andro tsy maintsy misakafo. Tena mafy aloha tsy ohatran'ny tamin'ny heritaona satria amin'izao zao ianao manana 50 000 tsy isy dikany zany hoe tana any an-tsena kapoka-mbaro miakatra isan'andro tsy isy zavatra izay tsy vola mamany aty ianao any amin'ny ville vola ary zato za io zao vao mitondra ny zanako nakany amin'ny dokotera nakany amin'ny azerany domina atao tetsy ny zanako andro zao andeha ihany aty izy IPP ohatra zao fa tena lany ohatriny izay telo alina nefa mijery an'ilo alika fotsiny jereo amin'izany vidim-panafody tsy tenenina tsony. Maina ihany koa ny tany any ambanivohitra noho ny tsy fampiany rotsakorana sakana tsy ahafahan'ireo tantsaha mamboly sy manetsa fa ihany koa mahatonga ny hanohanana sy mampirongatra ny tsy fanjari-tsakafo raha ny fanazavana. Ny ankamaroan'ny mponina any ambanivohitra izay saika mitsomponenana sy miakatra eto andrenivohitra avokoa amin'izao fotoana manoho ny asa fitadiavana noho izay fasarotany fiainana izay raha ny fanadihadiana hatrany. Tamin'ity aloha dia enjakenjana kely satria raha ny aminay zao dia ny rano zao no tena mijaly ny manetsa. Ie tsisy rano. Zay zao no tena enjakenjana tamin'ity volana ity. Ahina mihitsy satria betsaka ireo mbola tsy manetsa. Zay zany hoe mba mitadina le anay aty dia iaho Antananarivo aty tadiavam-bola hoe fijaliany liako aty any iaho olo kely maina kely dia zay hitanareo sembana fa io aminay atsimo ao tena ranora tsy misy iaho io faritsy ao ampany any io tsy ampy le ranorana le mpianatra kolaziny le mpianatra mandeha ho azy le mpianatra ao loa koa le bazary mpianatsy bakany mosary dia tsisy raha sakafoany tsisy fahaizany diplôme tonga izy fa satria mosary le mpianatsy azao mpianatsy mosary dia tsy hitany ny ataony jereo le vary tondrako ity zahay olo folo an-tragno hinany ity ve dia mariny ity zay zany mba vonjeny raha nga miantso vonjy zany. Raha ny zava-misy mitovy amin'ny tany tsy misy mpitondry Madagasikara amin'izao fotoana. Ny ankamaroan'ny malagasy izay saika miadiriry avokoa noho izay fanaova ny mpitondra manjavatra ny sosialim-bahoaka izay. Nanomboka omaly ary ny toy-androany ny fitokonana nataon'ny mponina ao amin'ny komuna Andohany Lakaka amin'izao fotoana izao tsy manaiky ny fanovana ny safidiny izy ireo tamin'ny fifidianana farany teo. Ankatona avokoa androany ny toeram-pivarotana rehetra ho firaisan-kina amin'ny fitakiana tao. Ny ao Andohany Lakaka izay tsy ahivana fanofoana ny fitsarana amin'ny sahana ny ady amin'ny fanjakana mivato tamin'ny birao fandatsaham-bato miisa 7 ahafahana mampandany ny kandida-mpanjakana izay tsy ankasitrahany vahoaka any an-toerana. Andao rahantsika ny fanampanazavana.
eky zany vakona io ary ny marina mihitsy dia mba mafy zany marina satria zahay tena mitomagny mihitsy zahay vehivavy amin'ny voalaka vala amin'ny folofoko bakafy merana ranirina zay zany mampitora anay zay lany bahoaka tena lany bahoaka ary mbe lany vato koa vato halatsy mihitsy io fa tena vato zay zany ny safidinay izy. Ao anatin'izay vaovao manodidina ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina teto Madagasikara izay hatrany fa any Antsiranana vetivety. Lano ben'ny tanàna fantelo indray ny candidat Jean-Luc Javozary araka ny vokatra ofisialy omaly. Nateo aza ny fitoriana samihafa vitsy ny fanovana hita tamin'ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana amsana ny ady amin'ny fanjakana raha amita amin'ny vokatra vonjomaika navoaka ny Seny Stanio Bezara Kolo Antsiranana. Jean-Luc Désiré Javozary no nivoaka mpandresy tamin'ny Isambato 5 faingo 1.7 isanjato ka nahazo ny fitokisan'ny vahoaka Antsiranana indray izy ho ben'ny tanàna mandritra ny 5 taona manaraka. Io voalohany amin'ny tantarany Antsirana nisy ben'ny tanàna voafidy intelo misesy. Tsy latsa-danja amin'izany Judicaël Ramangalaza avy amin'ny distrikany Sambava renivohitra izay lany tamin'ny Isambato 7.50 faingo aotraray isanjato avy amin'ny vondrona tsy miankina ihany koa ka lasa ben'ny tanàna indroa misesy. Nateo aza ny fanampy sy ny sakana nataon'ny mpifaninana sasany dia mbola naneho foana ny safidy mazava ny vahoaka. Ary misaotra koa ny vahoaka ny Antsiranana ray manontolo satria ny voka-pifidianana zay niany igny zay fandriseny vahoaka ny Antsiranana jiaby na ny fidy ny candidat zay misy anay na le tsy nifidy ny listy zay nisy anay fa igny zegny sambasambany teto amin'ny tantarany Diego Cerezy nisy candidat ho fidigny lany indroe fa ny araiky ty intelo 3 mandany lany ka eto zay magnamia fisaoragna maventy ny vahoaka ny Antsiranana jiaby tsy sorisoritana na avakavagna fa isaoragna zegny atsika jiaby. Misaotra ny olo zay nagnampy jiaby na ara-bola na ara-pitaovana ny olo na fofotoana mafimafy dia natao zay nagnanaovana regny fampielezan-kevitra regny fa tanteraka raha jiaby zay fagniriana ke izy ty zegny c'est une étape tsy hoe ity zegny no tanjo fa ity dingana andeha atratrarana le tanjo ino man tanjo sambava vovo madio milamigny mangarara vohitra amen. Nisy ny fanitsena nataon'ny fitsarana tamin'ny adisoana hita tao amin'ny procès-verbaux avy amin'ny bureau fandatsam-bato sasany toy ny tao amin'ny fokotanin'ny Andrasa sy ny Sakaramy distrikany Antsiranana faharoa. Nisy ihany koa ny latsabato ny foanana noho ny tsy fankatoavana ny fitsipika izay natao mba azahoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra napetraka ny fifidianana. Tamin'ireo fitoriana 7.30 am'zato napetraka dia efa nojerena ny 7.30 am'zato ary nisy fandiniana lalina natao tamin'ireo tranga tsirairay. Mbola misy fitoriana 2 miandry fanapahan-kevitra saingy tsy mbola nisy kandida nafindra toerana ka voatahiry ny fahamarinan'ny toerana ara-politika. Mbola natao arininy famoahana ny voka-pifidianana tsy ofisialy nataon'ny Seny dia zavatra roa. Ny voalohany dia nikirakira izy ireo natota taratasinady izay napetraka reo manoloana. Rehefa tamin'izany dia nijerevany ny didy aman-dalàna izay mipetraka momba fifidianana jereny ny proof izay nentinareo ary teo izy dia nandinika hoe mitombona sa tsy mitombona ve le filazana fa nisy nanotokodina safidim-bahoaka nisy namily lay safidim-bahoaka. Na dia efa navoaka aza ny valim-pifidianana ofisialy dia mbola manana zo ampakatra fitoriana any amin'ny filan-kevim-panjakana ao Antananarivo ny kandida. Manoloana izany mampanontany tena ny vahoaka ny tsy fahitana any ben'ny tanànan'ny Antsiranana voalohany hatramin'ny raha momba azy tao amin'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo tao Antananarivo afa-tsy tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy ihany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe aiza monsieur le maire?
Ny fanotofandroam-ponina manodidina ny reniranokompandroan'ny fisakana trondro noho ny faritrany rano tao anatin'ny andro vidy izay. Anjatondro tonga teny an-toerana ary misy tamin'izy ireo no efa niroboka anaty rano nanomboka tamin'ny 3 ora maraina. Christian Dimby. Vahoaka anjatony androany no hitana niaka sy ny sakatrondro rehefa niaritra ny reniranokopa tao anatin'izay 3 andro farany izay. Nanomboka tamin'ny 3 ora maraina no efa nisy nidina teny amin'ny renirano ary tsy latsaky ny trondro 5 kilao no azon'ireo izay tonga aloha raha ny fanazavana. Mandrisika anay mankatrondro atao noho ny ato zao dia mipotsa ny trondro na noho ny ato alaina fotsiny na ankizy kely ohatrany mbola 2 taona raha mahazo trondro mamo ny trondro. Teto nitomboka tamin'ny 3 maraina nefa niady teto teo amin'ny rokoveta teo ny azanay teo. Tsy hita izay anaovana anazy moa efa sady mihinana fianakaviana mihinana ny vary sisa ny fidinako ao anatin'ilay trondro ndia sady ohatrany hoe misy amidy vary zany ny vidiny loka efa le mango fotsiny zany satria efa mba men'Andriamanitra niterana no mienty. Hitanareo ihany vararotina aloha zao fa zao tsisy isa-taona tsy fahita isaky ny isan'andro zany fa isa-taona ndraiky mpandeha isa-taona misy an'izao efa hiakatra an'izay izy zao io dia samy tadin'izay. Sady atao loaka no amidy ny trondro izay azo entina anamaevanana ny fahasahiranana amin'ny andavanandro hoy hatrany ny fanazavana. Le resaka trondro zany nandrisika anaty amin'ilay izy hoe mipotra ny trondro dia maka ohatran'ny olona rehetra ka misy izy hoe raha betsaka dia amidy mora kelikely dia atao sakafo atao loaka mbola kely aloha mbola tsy dia misy izy zao maly sy fakomaly zao izy mibetsaka izy aloha manamaivana an'le fahasahiranana izy. Za zao tamin'ny 9 aloha zany nidina teo dia zao amin'ny 12 sasany dia efa nahazo kely an'ireto zao. Ny azo zao le 9 kilaoko namidy ny 10 dia ny 1 kilao nataony 3 talo 3 ta zay dia soko vavika moa zany zarana azy rehefa hoe maza ohatra hoe le vidy le 5 kilao zao nena dia mena zokinay ny 4 kilao dia mividy ny 1 kilao tazomiko dia izy indray mitsinjarany eny atokantranonay. Ankilany loza mitatao an'ireo tantsampam-boly izay mivelona amin'ny alalan'ity reniranokopa ity faritrany rano vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro io. Ny fiovaovan'ny toetrandro izay mahakasika sehatra maro eto amintsika indrindra fa ny fambolena sy ny famokarana herinaratra. Ho tanterahana eny amin'ny CCI Vato ny 26 febroary ho avy zao ny andiany faharoa amin'ny hetsika fampialana voly. Sokajy taona rehetra karakarainy Maziklond fialamboly sy fanalana raritsaina samihafa no amendro roa andro eo ho ny ampikarakara karazan-dalao mahery ny 70 isa ihany koa no hita eny an-toerana mandritra izay. Onona saina. Ny fahavalo sy faha 6 febroary zao indray no fotoana omeny ny Maziklond ireo rehetra te hiala voly. Karazan-dalao maro no atolotra mandritra hetsika lehibe eny amin'ny CCI Vato io hoy ny mpikarakara. Amin'ny ataontsika hoe Maziklond misehatra anatin'ny fanomezana fahafapo ho an'ny rehetra dia misy ireo zavatra vaovao misimisy maromaro misimisy atolotra ho an'ny olona izay ho tonga any zany. Amin'ny mason du loisir zany dia averiky any fivondronan'ireo olona misehatra amin'ny resaka fialamboly atao Antananarivo dia mitambatra daholo zany zareo dia ahitantsika zavatra PDB lalao maro PDB ho an'ny taona rehetra. Tiako teny hoe taona rehetra zany dia hatramin'ny kely, hatramin'ny ray aman-dreny, hatramin'ny dadabe sy bebe arany misy kilalao amin'ny rehetra mihitsy any. Manomboka amin'ny zaza herintaona mandohan'ny fidirana. Fa raha teny koa ilay zaza herintaona misy zavatra tombotsoa anazy ao amin'ilay izy satria misy ny école anankiray mikarakara manana crèche izy dia zany hoe raha ohatra manana zaza herintaona ianao afaka apetraka ao amin'ny crèche. Nandraisana lesona ireo tsy fahatombombana nahita tamin'ny andihany voalohany hoy ny mpikarakara ary nahitsy tamin'ny ity andihany faharoa ity. Roa andro miavaka ho an'ny sokajy taona rehetra te hiala voly no hita eny amin'ny CCI Vato amin'ireo fotoana ireo. Mety misy mitematsy hoe ratsy ny andro, mety misy orana ny tsy ao anatin'ny CCI mihitsy izy zany hoe misy tafo zany dia afaka milalao tsika rehetra ao anatiny ao. Dia amin'ny fidirana 5,000 ariary io dia averiko etoana fa gratuit daholo ny zavatra rehetra hitanareo ao anatin'ny CCI. Fa misy kosa eo amin'ny parking nanaovanay azy ireo prestataire za moa izay miteny hoe rehetra zay ame an'ireto kilalao reto fa fotsiny misy fandraisana anjara kely izy kely tena mora izy
misy ny cantine sy ny mini train ao ivelanao eo amin'ny CCI activité PDP dia nefa eo ny activité anao na zany sady mahazo hafaliana anao mahazo hafakoa milalao nefa koa le kilalao ataonao azahoanao roka manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ariva no fotoana eny amin'ny CCI Vato ny 9 sy 7 volana febroary izao amin'ity salon du loisir iarahana amin'ny Magicland ity. Jiola misa efatra tomponantoka tamin'ny fakanakeriny Zazavarira taonan'ly district Antolaniary no lavo mibalanjandary tao Amboasary Atsimo. Io Zazavarira io izay efa voatazona izy ireo tao anatiny 2 volana ka eto Andriatsilavo. Avitra soamantsara ity tovovavy Varira nalainy jiolahy tao amin'ny fokotany Mokabe, commune Nanilia district ny Taolagnaro ity. Nandritra ny 2 volana izy no teny an-tanan'ireo jiolahy. Za da faulni matnero za shera fa lairo gendarma io fisafatezany anay. Nindesindrero nomba tazaby anao. Ndesindla nomba tekeniany any za, ndesiny teshoany any za, de sy fantasiko aby tanà izany nomba zany. Meny hany avao anao. Za meny anavaziany anareo meny araka voshe apaianay ko jangerisery savy anay. Fa firy andro moa anao nindesindrereo? Fa 2 vola. 2 vola? Ny 17 ny volana oktobra lasa teo no nakany jiolahy ity Zazavarira ity. Ny alahady 7 janoary trateaky ny mpitandro filaminana atao amin'ny commune Beara district Amboasary Atsimo ny sasany tamin'ireo jiolahy ireo. Nanararaotra ny fiampitanany rano izy ireo ka nandositra. Vokatra izay nitifitra ny mpitandro filaminana ka namoy ainy ny 4 tamin'ireo jiolahy. Rehefa natao ny fanenjehana dia ny 4 tratra voasamybelona miaraka amin'ilay Varira somary efa maizimaizina ilay andro. Taoriany io dia nandeha nihazo ny lalana handeha aty Amboasary Atsimo izy ireo no ny rano izay niampitana rano atao Menagnara, rano niakatra ny rano nanano sarotra ny fiampitana amin'io rano io dia niezaka nandositra koa ny 4 sisa tamin'ireo dahalo ireo. Nampiasa ny fitaovam-pidirana moa ny ireo miaramila dia voan'ny bala izy efa da ary nisy koa teo amin'ny fanenjehana azy ireo dia nisy bala ny rikosy avy amina vato dia miverina amin'ny sandin-tanan'ilay miaramila ray fa tsy dia atahorana ny very efa nahazo fitsaboana. Noentina aty amin'ny hopitaly ireo dahalo 4 ireo maratra ireo izay teny an-dalana no tsy tazona ny ainy no ny haverezan-draha be loatra. Mitoy ny fikarohana ny namana ireto mpakan-keriny ireto. Raha ny tarehimarika voaray, miisa 13 ireo zaza manana toe-tena Varira nisy nakan-keriny teto amintsika ny taona 14 lasa teo. Manomboka ny taona 15 mbola mitoy izany fakanan-keriny Varira izany eto amintsika. Miandrandra vahaolana matotra sy maharitra manoloana izany ny mponina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao hankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany veloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, université privée de Madagascar. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.